fa nanatanteraka fiona tampano gazety kosa androany ny filohan'ny Exopole Andriamatoa Cyril Rasambozafy io fotoana io mo dia nitondra fanazavana makasika ireo fivoriana samihafa izay nitanterahany. Rehefa olona ambony zany no miaro na angalatra volan'ny trésor zany ianao dia tsy azo kasina satria fantatra any ambadiky nio rehefa misy olona ambony miaro azy zany a rehefa ny olona ambony te voatontonona dia samborina ny directeur ny mine raha izany zany no mitohy eto amin'ny firenentsika dia tsisy ilana ny tolona zay atao tsisy ilana azy satria raha ny tolona antsika rehetra dia te hanova tsaratsara kokoa zao fiainana zao hoe resaka fourgon very le fourgon anankiroa mazava ny ministre ny finance atao izy dia hoe ianareo tsy tokony ho tahitra fa na ny filohan'ny tetezamita aza tsy voaro mihoatra ny fourgon io nefa lasa ihany tsao dia mametraka fanontaniana atsika talohan'ny premier tour nisy fourgon very alohan'ny deuxième tour a nisy vola naikalaina ao amin'ny trésorerie malagasy ina ny dikany oka mba samby andefa eritreritra lavitra oka mba samby hijery lavitra fa dia misy anaran'olona ambony tokoa voatontonona amin'io maninona tsy io no alehan'ny gendarme sa tsy ananany ve le renseignement. Mikasika ny fivorian'ny Exopole teny lasa i Cyril Rasambozafy fa mbola hitony 13 Desambre zao ny fivorian'izy ireo.